Faly miarabantsika rehetra mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray araka izao hitanareo manodididina izao dia miala avy aty France ny serasera telo minitra angamba ny manomboka androany raha izay no asilazana anazy satria izany nifindra fonenana taty izahay mbola vao manomboka ny zavatra rehetrarehetra fa dia hitanareo tsikelikely fa hoe zahako tantaraina amin'ny serasera telo minitra toy izao izay moa anisany hoe nanavako an'ity serasera telo minitra ity hoe vlog izany hoe tantaram-piainana ihany koa ho an'izay liana dia androany izany tonga taty izahay tamin'ity herinandro ity dia ny zavatra nahaliana voalohany indrindra hoe miahoana izany ny hanombohana an'ity fiainana ity ny toerana karakarana ny resaka fianarana, ny resaka asa, ny resaka telefona izany zany zavatra anisan'ny dinianay taty daholo. Ny voalohany indrindra nanontaniako izany momba ny fandaniana aty marina tena misy elanelana be ny fiainana aty sy ny fiainana any Roma fa izany hoe rehefa diniako izany dia anjarany gasy ihany koa rehefa mipetraka amin'itony tanàna aty itony no miezaka mandanjalanja hoe aiza ianao no mandeha miantsena, inona ny zavatra hovidinao satria na anatina mpivarotra anankiray arany dia misy karazana zavatra hoe mora kokoa nefa tsy hoe ratsy akoriny ary misy zavatra lafo kokoa vokatry ny haingotraingotra sy ny rendrarendra ao anatin'ilay izy ohatra fotsiny hoe mividy zavatra anankiray amin'ny supermarché ianao dia misy dia zavatra anankiray mitovy ihany izany fa ny fonony sy ny lokony io zany dia efa mahalafo anazy fa misy indray zavatra anankiray izay mora kokoa satria tsy misy haingokaingony be loatra ilay izy izany hoe ny vidiny izany dia tsy voatery eo amin'ny fahatsarana na faharatsin'ilay entana izany zavatra rehetrarehetra mila jerena daholo efa mipetraka aty izay tsy dia jerena firy mipetraka tany Italia satria ihany tsy inona mora daholo ny zavatra rehetrarehetra hitanao ohatrohatran'izay izany ny fanombohan'ny fiainana teto amin'ity toerana ity tsy teneniko hoe aiza fa manomboka tsy tenenina ilay toerana hipetrahana fa izay mahafantatra ho azy eny izay zany no momba an'iny dia ny zavatra manahirana anahy voalohany indrindra koa dia ny fahazona internet malaky dia malaky aty ohatra ny tsy dia misy internet naiza naiza ohatra hoe ao an-trano aloha izany misy fa vao mivoaka ny trano ianao dia tsy mahita ohatra ny tany amin'ny andehananay mba misy ohatra hoe miditra any amin'ny toerana akaiky mairie ianao na hoe eo amin'ny tanàna mihitsy dia misy internet gratuit mety hoe mandritra ny adiny roa ohatran'izany no isan'andro no azonao atao fa aty izany mbola hatramin'izao mbola tsy nahita mijery any amin'ny telefona fa tsy misy hoe gratuit ny internet dia izay ny zavatra anankiray manahirana dia tonga dia ny zavatra tsy maintsy atao izany dia mitady internet amin'ny telefona dia nanontany tao amin'ilay groupe anankiray izay hoe groupe gasy serasera eto France tsy misy be dia hoe inona ny fournisseur na offre izay ampiasainareo amin'ny telefona izay anareo izay efa mipetraka eto France izany mba ho ampiasaina dia izay no hamarana antsika n'ity resaka androany ity resaka voalohany miainga avy eto France izany fa mbola tohizantsika izy ity tsy maintsy mety hiteny frantsay kely andra indray amin'ny vlog manaraka dia noma daholo isaotra tompoko